baiboly? Ahoana ho amin'ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Obfer Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho amin'ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Mbola ampifaliana tanteraka no ionako aminao androany. Makasitrako ny faliananao namako. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao Richard Andrianjatovo. Amin'ity anio ity dia hianatra antsika ny amin'ny hoe azo atao ve ny matoky sy mino izay voasoratra ao anatin'ny baiboly. Melohan'izay andao aloha sika ivavaka sika. Ry raina izay any an-danitro, fantatro fa eto anao miaino manongila tsofina iaino anay ary mandinika amin'ny fonay tsy mendrika. Kanefa izany fo sy saina tsy mendrika zany no entina eo anatrehanao mba ho amboarinao. Metezanao amahafantso fombiazanay. Hanadino ny lasa ratsinay rehetra. Noho ny amin'i Jesosy Kristy dia ekeo ny fofonana sy fangatana famelan-keloka. Mba homeno anay ny fananao masina, ampianatra anay. Ta io ty namako izay miara-mianatra ny soratra masina ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Azo atao tokoa ve ny matoky sy mino izay voasoratra ao anatin'ny baiboly? Araka ny efa nahitantsika azy tany aloha, ny nazahoana amin'ny baiboly na ny soratra masina dia avy amin'ny fampianarana mivantana nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny faminaniana, araka ny voalazan'ny Petera 2:1-4. Tamin'ny alalan'ny tsindrimandry hoy ny Timoty 2:7-5. Ka izany no nampianarina nampitaina tamin'ny taranaka rehetra ny fandimby. Amin'ny Genesis 5:5 dia miteny toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary ny andro rehetra ny ainan'ny Adama dia 370 taona dia maty izy. Mandra-pahafatin'ny Adama zany dia efa nisy zanany teo, dia ino no nataony izay azahoany ny taranany iny, izay fahamarinana marina voalazan'Andriamanitra taminy, dia mimpitapita tahaka an'izay le izy. Ao amin'ny Genesis 2:7-7 dia milaza toy izao hoe: ary ny andro ny ainan'ny Palega taorinan'ny terany andreo dia 700 taona ka niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ireo zao dia azo antoka fa nampipitapita ny afatra avy amin'Andriamanitra, dia mipaka hatraty amin'izao androntsika izao zany. Maro mantsy ny mametraka fisalasalana ny amin'ny famarinana i baiboly io hoe tena tenan'Andriamanitra tanteraka ve io e? Dia vokatr'izay betsaka tsy tambo isaina ny fanatsatsoana ambaran'ireny olona reny, ary tsy vitan'izay fa niezaka mihitsy hamitena ny baiboly, kanefa dia ny baiboly ihany no mbola boky be mpanana indrindra ary manana mpividy be indrindra, be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao. Jesosy ohatra dia nanaiky ny mahazo antoka ka nampiasa azy ho fitaovam-piadiana eto mandresy an'ilay fahavalo. Tadidinao tsara angamba ilay ady fakapanahy tany anefitra, Matthieu 4:4. Miresaka ny amin'ny fakapanahy tany anefitra, fa Jesosy ao amin'io Matthieu 4:4 io dia miresaka ho ny hoe voasoratra hoe, raha atao amin'ny fitenitsika amin'izao zany dia hoe ohatran'izao ny voalaza amin'ny baiboly. Izao nge voalaza amin'ny baiboly ry Satany e! Nanao fambarana toy izao Jesosy ao amin'ny Luka 4:20. Tsy maintsy ho tanteraka zay rehetra nanoratana teo amin'ny lalàn'i Mosesy
sy ny mpaminany ary ny salamo. Jesosy zany dia nampiasa ny baiboly ary natoky izay voalaza amin'ny baiboly fa tsy maintsy ho tanteraka zany. Ny fitenenana hoe Mosesy sy ny mpaminany dia fomba fanao anafoezana ireo boky ao amin'ny testamenta taloha tamin'ny andron'i Kristy zany. Ary ao amin'ny Matio 4:20 izy dia atao hoe ny lalàna sy ny mpaminany ihany koa. Zany hoe manondro ireo boky 5 voalohany ao amin'ny baiboly atao hoe Pentateuka ny lalàn'i Mosesy, Torah amin'ny teny Hebreo. Fa ny mpaminany kosa dia mampivondrona ireo teny faminaniana rehetra. Raha amin'ny hevitra mazava kokoa zany izy dia zao mirakitra fizarana telo lehibe ny testamenta taloha io, dia ny lalàna sy ny mpaminany ary ny salamo. Ireo rehetra reo anefa dia naseho ny tantara fa tanteraka tsy nisy ny dilatra teo amin'ny Jesosy avokoa. Azo antoka zany io baiboly io fa matokisa azy e. Aza manankirebireben'olona fa atokisany io baiboly io. Ao koa ny fahatanteran'ny faminaniana momba no avin'ireo firenena jentilisa tahaka ny Babilôna zany tao amin'ny Jeremia 7:20 efa nisy an'izany faminaniana zany. Jeremia 7:20 ny 10 ka hatramin'ny 14. Tao ihany koa faminaniana momba amin'ny fivoaran'ny toe-drarara politika eran'izao tontolo zao. Daniel 2 ny 10:4 ka hatramin'ny 15. Daniel 2 ny 10:4 ka hatramin'ny 15. Mbola ao anatin'ny baiboly ihany koa ny fahitana meloa ny toe-javatra iseho eo amin'ny zavaboary. Matio 4:20 ny 10:7 le fahasimbana. Aza dino ihany koa fa ny hoavy ny tanàn-dehibe dia efa voalaza meloa ao. Ny toe-javatra tsy maintsy iainan'ny fiangonana kristianina. Apokalipsy 2:12 ny 9 rehetra. Ary ny Tesalonianina 2:2 azonao jerena daholo zany. Ireo toetra ny olona ho very amin'ny andro farany efa voalaza amin'ny baiboly meloa zany. Timoty 2:3 ny 9 ka hatramin'ny 7 misy an'izay. Fa voalazany ihany koa ireo marobe tsy ho voatanisa eto dia porofo mitoka amin'ny tenda fa marina ary azo ametrana fitokisana tanteraka ny baiboly. Izay toetra ny azo itokisana izay no mahatonga anay anasanao andinika tsy tapaka ny baiboly eto, ka ampitahao amin'izay lazaina amin'izay voasoratra ao anatin'ny baiboly izay ambaranay eto na ny ambaran'ny olona hafa aminao. Tsara kokoa manko ny mandinika andininy anankiray mandra-pazava tsara ny heviny sy ny fifandraisany amin'ny drafim-pamonjena. Toy izay mijerijery kely toko maromaro na baiboly ray manontolo mihitsy. Soa kely fotsiny no azonao avy amin'ny famakian-teny maimaika toy izany. Tsy ho hita ny tena hatsarany. Tsy ho hitanao ny tena hevi-dalina raiketiny noho ny vaky-teny velambelany fotsiny. Ny Salamo 7:100 ny 9:20 dia misy fangatahana toy izao: ampahirato ny masoko mba hahitako zava-magaga ao amin'ny lalànao. Azonao jerena ihany koa ny Efesiana 1 ny 9:17 ary ny oabolana 2 ny 9:7 ka hatramin'ny 15. Izay te hilaza fa ny famohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'olombelona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy amin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra tany, fa avy amin'Andriamanitra no tenenan'ny olona araka izay nitondrany fanahy masina azy. Petera 2 ny 9:20 ka hatramin'ny 1:20. Ny fangatana ny fanolovan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny vavaka ihany no lakile azahoana izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Mety ihany koa ny manizingizina ity famarinana lehibe anankiray ity:
izay te hianatra baiboly mba handraisany fahazavana ilaina amin'ny fotsotra vonona anaraka ny sitrapon'andriamanitra araka izay nambara taminy dia hahazo ny fahazavana sahaza ho azy na ho ela na ho aingana. Jaona 7:7 azonao marinana an'izay teny izay ny vony tenin'andriamanitra latsaka ao amin'ny fotsotra ihany mantsy no itsimoka dia amokatra be dia be. Toy izany no nanovany baiboly ny fiainany ratsin'ireo lehilahy sy vehivavy marobe manerana an'izao tontolo izao. Raha ho fintinina izany dia toy izao hoe ny ahafantarana fa tena azo tokiana ny baiboly dia ny fanandramana ataony tsirairay avy amintsika ny fahazavana aposany. Satria betsaka ny olona mamaky sy mandinika ary mampiatra ny tenin'ny baiboly eo amin'ny fiainany no nahita fa tena nanova azy tokoa izany teny voasoratra izany. Ny porofo azo antoka indrindra ahafantarana fa tena tenin'Andriamanitra tokoa ny baiboly dia izay hery manova hita ao amin'ny baiboly izay, fa tsy ny fikaroana sy ny fomba nazahoana sy ny tehirizana azy. Ka noho izany manasanao aho mba handinika sy handalina ary ampiatra na hitandrina izay voalaza amin'ny baiboly, satria ny Apokalipsy 1:7 dia manambara fa sambatra izay manaiky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny, fa hantomotra ny andro. Raiso ary no fanapahan-kevitra hatoko izay ambara amin'ny baiboly. Ivavaka ho anao aho. Riraina izay ny an-danitro misaotra anao fa nomeno anay androany fa tena azo antoka io baiboly io. Ta io ty namako ty jereo ny hevitra ao anatin'ny sainy na misalasala izy sanatriany izany na efa tapa-kevitra izy ny atoky ny baiboly. Koa metezy ianao hanome azy fanapahan-kevitra lalina dia ny anaraka anao araka izay voalaza ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatako izany. Amen. Atreo indray ny fotoana iarako aminao, mametraka amin'ny veloma mandrapitafa aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko. Ahoana hoy ny baiboly? Ahoana hoy ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hoy ny baiboly? Ahoana hoy ny baiboly?